Anio Alakamisy faha 7 volana Martsa, taona 2024. Fangalazana manendriketrika ny masinda Jôsefa vadin'i Masina Maria Reniny. Evanjely Masina nosoratan'i masinda Matio, nalaina atao amin'ny toko voalohany, ny andinin'ny 4 toy izanao amin'ny andinin'ny 20 hatramin'ny araka ary ao amin'ny 4 tapany voalohany. Dia nanao araka izay nandidian'ny Anjelin'ny Tompo azy Jôsefa. I Jakôba niteraka an'i Jôsefa vadin'i Maria, izay niteraka an'i Jesoa, ilay atao hoe Kristy, ary toy izao no nahaterahan'i Kristy. I Maria Reniny dia efa fofombadin'i Jôsefa, fa raha mbola tsy niray trano izy ireo dia hita fa nanana anaka avy amin'ny Fanahy Masina izy, ary Jôsefa vadiny noho izy lehilahy marina sady tsy tia hanala-baraka azy, dia nikasa ametraka azy mangingina. Nefa raha vao mbola nieritreritra izany izy, indro nisy Anjelin'ny Tompo niseho tamin'ny nofo ka nanao hoe: "Ry Jôsefa zanak'i Davida, aza matahotra pakatra ny Maria vadinao, fa ny zaza ao an-kibony dia avy amin'ny Fanahy Masina, ary niteraka zazalahy izy, ka ny anarany atao hoe Jesoa, fa izy no hamonjy ny olona ho afaka amin'ny fahotana." Ary rehefa nahatsiaro tamin'ny torimasy i Jôsefa dia nanao araka izay nandidian'ny Anjelin'ny Tompo azy. Izany ary ny tenin'ny Tompo, derany ho anao ry Kristy.